Ry malagasy mpiray tanindrazana, tompoko lasy tompoko vavy. Fantatsika fa ny antsasamanila ny volaniditra tamin'ny vokatra anaty rano izay naondra antsika tany ivelany dia makamba avokoa tamin'iny taona 2024 iny. Nandritra ny 10 taona nefa izay dia nandalo fahasairanana ihany ty lalam-piariany ity noho ny fiainan'ny vokatra azo ary anisany mety mahatonga izany ny fitrandrahana sy ny jono diso tafahoatra. Fantaro fa arenantsika ny makamba. Anjarantsika ny miaro azy, toy izany koa ireo arena anaty rano maro samihafa ananantsika. Ny ministera miandraikitra ny jono izay tantanako dia manantanteraka ny politika ankapobeny fanjakana na ny PGE izany izay avy amin'ny velirano nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina dia ny fametrahana politika mazava hitrandrahana maharitra ny arenantsika ho lova-injafy sady hikajiana ny tontolo iainana. Eo mpametrahana ny drafitra anavoazana ny fitantanana ny jono sy ny fiompiana anaty rano ho an'ny taona 2024-2024 sika izao. Koa ny fahaefatra sy fahadimy volana jolay ho avy izao dia atao eto Madagasikara ny dinika iraisam-pirenena iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpisehatra rehetra anatin'izany. Mpikaroka maro, teknisianina malagasy vahiny sy avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ny mpanjono madinika niatrika ity fikaonandoha lohabary andasy ity. 2 andro ikaonandoha ka ijerena miaraka ny atao hoe jono tompon'andraikitra sy mangarahara ary anolora-kevitra momba ny ametrahana sorodalana mazava mirakitra ny politika ny fitantanana sy ny fitrandrahana ireo arenantsika ireo indrindra fa ny makamba izany. Monsieur le Président, comme cet atelier est organisé avec votre groupement et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, je vous invite à présenter brièvement donc, les objectifs de cet atelier. Grâce à la contribution de Monsieur le Ministre, nous avons pu préparer l'organisation de cet atelier sur la pêche crevettière, sur la crevette en général et l'industrie halieutique qui environne la pêche crevettière. Cet atelier a permis de renouer avec une tradition qui remonte maintenant à près de 15 années. Cette tradition est une tradition d'échange, d'information, d'évaluation de ce qui peut se passer à l'extérieur, de ce qui se passe également dans la filière crevettière malgache. À ce titre, il est très important d'instaurer un dialogue entre les gros opérateurs, les petits opérateurs, c'est-à-dire la pêche traditionnelle, également un dialogue avec les ONG, avec l'ensemble des participants de la filière crevettière. Lors de cet atelier, nous avons prévu l'invitation de 150 personnes, dont énormément de techniciens venant de l'extérieur. La venue de ces différents interlocuteurs nous permettra à ce qu'ils nous apportent leurs expériences, leurs recommandations ou leurs idées quant à la meilleure gestion de la filière crevettière à Madagascar.